zananaty nandro fahalemana malagasy misaina sinainy ainany maolone izany no gasy ivelona teto fahiny aho fa nandondona kosingabe sady tsy mba niambamba fa avy tena andava namotika niray tanàna de teraka teo fanjakana baroa ireo zay kelikely ray tsy manisy apaka tsy manisy atoraka ny lefa nanao taritositry niparitaka lafiny valoa fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto a ireo ty filaminana nisintaka teo nakasisiny a malagasy ny saina sinainy ainany mao miaraba atsika rehetra voalohanteny aloha dia miala tsiny a ny amin'ny fahatarana no ny amin'ny lafiny ara-teknika izay efa nilazaina teto ihany a tsy miankina amintsika ilay izy fa dia na izany aza dia alana tsiny a iarahantsika malala moa fa angamba tsy ho tany saina intsony a izay olana izay faharoa dia mamerina ny arahaba ho antsika rehetrarehetra ny amin'ny fotoana ny fanomezana androany raha tokony tamin'ny telo sasany zao vao tomombana ny lafiny teknika angamba tsara raha manomboka tokoa isika satria efa be lehibe nareo no namono fotoana ny mbadika any na foy zavatra maro samihafa mba hahafahantsika miresaka eto dia isorana be lehibe ny amin'ny fanoloran-tena sy ny fahavononanareo eny fanakalo hevitra androany a dia fotoana natokana enona ny hevitrareo sy ny amalina ihany koa ny fanontaniana izay apetrakareo maro samihafa satria be lehibe no mametraka fanontaniana ny amin'ny hoe inona le fanovahn-dravitra tiany RCR horesahana zay no mahatonga atsika miresaka eto androany a mba hahafahantsika mamaly zay fanontaniana izay a indrindrandrindra moa maneho ny hevitry ny RCR zay soloko tena eto a dia sady isorako be lehibe ny ekipa RCR ray manontolo a ny mpikambana RCR maneran-tany a ny any amin'ny lafiny teknika sy ny rehetrarehetra any a izay isorana be lehibe azy ireo a fa ny hevitra zay hoentiko eto a dia tsy hevitra Lazara Ferson fa hevitra no volavolaina ary erahan'ny RCR manantotosa raha avy zany fotoana ka atongavantsika eo amin'ny fitondrana mba hahafahana tena manova zavatra marina zay aloha ny tapany voalohany dia irositsika amin'ireo zavatra manitikitika ny sainareo ny amin'ny tany atao hoe fanovahn-dravitra izany tsara faritana aloha ohatra tem-boalohany fa le fanovahn-dravitra resahantsika dia tsy régime politika zany hoe tsy manova mpitondra fotsiny no tanjona fa misy rafitra telo mifampiankina dia ny rafim-piarahamonina ny rafitra politika ary ny rafitra toe-karena zay raha atambatra izy rehetrarehetra dia mbola rafitra politika indray no anarany na hoe ny organisation sociale miaraka amin'ny régime politika miaraka amin'ny structure économique dia raha atambatra izay dia mameno atao hoe système politika tsy ampy moa voambolana ananantsika malagasy dia rafitra avokoa zay anankefatra zay dia tsy afahantsika manavaka an'ilay izy amin'ny ankapobeny io rafim-piarahamonina io no maty ka tsy afaka mametraka régime politika hisafidianana structure économique hifanaraka amin'ilay rafim-piarahamonina zany hoe tsy afaka ny ametraka mpitondra ny rafim-piarahamonina rehefa maty satria ilay rafim-piarahamonina no efa potika vokatra ny tsy visiany éducation na ny fanabeazana teto hatramin'izay satria ny éducation dia tsy ny fahaizana manisa fa ny fitazomana ny maizy anao ary mialehibe anao amin'izany valeur sy sotoavina nitazananao zany ka izany zavatra zany tsy hita tany an-dakilasy no mahatonga ny fiarahamonintsika mikorotana maromaro ny fiarahamonina efa rava vokatra zany tany ivelany tany tany amin'ny faritry Azia nisy tany amin'ny faritry Amerique du Sud koa nisy fiarahamonina rava noho ny amin'ny korotana miteraka fifamonoana eo anivon'ny fiarahamonina
zany zavatra zany evitentsika na ataontsika zay tsy atonga azy eto Madagasikara ka ho voafafa ao anatin'ny tantara zao tontolo zao zany hoe nisy izany malagasy zany tany aloha tany satria nisy peuple be dia be any ivelany any na tany Kamboja zany na tany amin'ny faritra Amerika Atsimo zany Inca isan-karazany dia nanjavona mihitsy le civilisation rehefa miady satria nivokatry ny fahafatesan'ny fiarahamonina dia tsy misy mitsinjony atao hoe tombotsy hoimbonana na ny intérêt général fa rehefa ny intérêt particulier no lasa ambony no ny intérêt général dia mifamono tahaka ny biby ny olona dia farany tapitra daholo ny aram-pirenena rehetrarehetra dia tsisy tamana ntsony amin'ilay toerana dia manomboka amin'ny tsopinenana dia tapitra le civilisation dia tsy misy ntsony eo atoerana izany hoe norosotsika amin'ny fametrahana rafi-piarahamonina satria ny atao hoe idéologie dia ny fametrahana fiarahamonina hoe tahaka ny ahoana ny fiarahamonina mapetraka ny RCR raha avy ny fotoana tonga amin'ny fitondrana ny RCR fametrahana rafi-piarahamonina zany dia io rafi-piarahamonina io ny antsoinay hoe consciencisme na fahatsiarova-tsaina satria nananany malagasy izy io talohan'ny fampanjaka kory azy dia efa nanana an'izany isika malagasy ny amin'ny hoe aleo enjenombo masika toy izay enjeh ny eritreritra ny tainombo mivadika aza tsy misy mangalatra ka tamin'izany fotoana zany dia tsy nisy ny teny hoe mila matsiaro saina ianao fa hoe aza ny loha samangina ny jerena fa ny Andriamanitra ao an-tampony zany hoe misy eritreritra mibedy ianao zany raha sanatrika manao maloto eny amin'ny arabe ianao dia tsy manaiky le eritreritra ao iny valeur iny no installena inculquena ampidirina ao anatin'ny lohan'ny fiarahamonina dia amin'izay fotoana izay tsy mila olona mijery izy vao malala mianatra fa na izy ihany dia malala hoe mitanjaka izy na mibiridana izy fa tsy voatery hiandry polisy izay ihany fiarahamonina tiany apetraka amin'ny alalan'ilay consciencisme ny atongavana amin'ilay consciencisme dia ny fametrahana rafitra hoe rafitra ahafahana manova ny zavatra rehetrarehetra io satria mbola goavana ny adidy miandratsika tsirairay ary tsy vitan'ny RCR rery izany fa zay natonga ny anarana hoe rassemblement des citoyens zany hoe alohan'ny idirana RCR dia efa citoyen responsable ianao dia rassemblena fotsiny iny dia tsy maintsy misy olona be dia be andrehetrany zay ngamba ny fanazavana amin'ny ankapobeny ilay fanovana rafitra azotsika avy hatrany idirana ny fanontaniana dia ny fanontaniana voalohany hoe ahoana ny fomba hanovany RCR n'le rafitra raha amin'ny situation misy amintsika amin'teny zao misy karazany maro samihafa ny fomba ahafahana manova rafitra dia ny fangalana fahefana izany na amin'ny alalan'ny convention nationale na amin'ny alalan'ny élection fa raha élection dia mbola ilay vahoaka indray ny takiana ametraka mba hanana poids amin'ilay fametrahana ny décision satria avy etrantsika dia hiditra amin'ny resaka base toliary aloha mifandray amin'izay resaka décision raisiny régime politique izay isika malagasy dia tsy nanana convention nationale rehefa niala tamin'ny fanjanahantany raha ny tokony ho izy dia manana convention nationale isika dia voafaritra anatin'ny convention daholo ny fomba hitsinjarana ny fahefana hitsinjarana ny vola ary hitsinjarana ny arena tahaka ny hoe convention de Berlin napetraky ny européenne rehefa nizarany Afrika ary zareo tamin'ny taona 5 volana novambra ka hatramin'ny volana février dia mazava tsara hoe reto ny anjaran'ny firenena tsirairay ary reto tsy azon'izy izakitsahana ahoana ny canal tao Congo ny fleuve tao Congo ahoana ny renirano Nil ahoana ny canal de Mozambique ahoana ny Océan Indien dia ampidirina tsirairay anaty convention izany rehetrarehetra zany ny olana ho an'ny Madagasikara rehefa niverana tamin'ny fahaleovantena isika dia tsy nijerevantsika tao anaty convention hoe atao ahoana ny ferany Soalala ho atao ahoana ny bauxite ny Bealanana ho atao ahoana ny terre rare Ambanja ho atao ahoana ny fasiment ny Morondava ho atao ahoana ny ilmenita ny Morondava ho atao ahoana ny Nikel cobalt Moramanga ho atao ahoana ny harem-pirenena rehetra manerana Madagasikara rehefa tsy voafaritra ao anatina convention nationale zay satria araka ny teneniko teo convention politique fotsiny no nataontsika fa tsy niditra tamin'ilay rafitra anankitelo tsika raha ny tokony ho izy rehefa manao convention zany dia tsy maintsy fianao le pilier anankitelo zany hoe ny lafiny fiarahamonina ny lafiny politika ary ny lafiny toe-karena io lafiny fiarahamonina io dia mamaritra ohatra rehefa mandeha ny ady politika eto Madagasikara dia voizan'ny mpanao politika ny ady ara-poko zay zavatra tokony voafaritra tanatin'ny convention fa raha mivoy fifanoloanana ara-poko
de tokony condamné à perpétuité ohatra azo atao zany ao anatina convention de samy mifitsaka samy manatsy an'izay hoe raha miresaka foko ianao a ka mampiady foko de tonga de petraka anaty convention zany de mivadika lalàna rehefa avy eo tsy hivina fa ny convention no avadika lalàna na izay etaetan'ny fiarahamonina no avadika lalàna tsy misy a izay convention nationale zay a hatramin'ny ny everatsika fa naleovatsika tena ka iverina ny problème ny base toliary isika voalaza ao anatin'io aloha zany mazava-be a fa ny transition a no nanapaka ny contrat ny base toliary zay zavatra fady a eo anatina tany républicaine satria ny contrat long terme dia tsy azona faritana olona tsy voafidy izay no mahatonga atsika ho tany demokratika ka rehefa ny demokrasia no nametrahana an'le olona teo a de mahasolo tena ny vahoaka izy ny dikany demokrasia mantsy a de ao anatin'ny république ary ny république de chose publique ny chose publique de fananam-bahoaka ny fananam-bahoaka de an'ny vahoaka noho izany a alohan'ny ametrahana mpitondra zany a de voaja daholo zay processus rehetrarehetra zay a ka rehefa tsy tamin'ny fomba demokratika zany a nazahoana fahefana de tsy azo lazaina chose publique de tsy azo lazaina république de tsy azo lazaina zany a demokrasia noho izany voafetra ny fahefan'lay a transition noho izany a tsy azo ny fanjakana transition atao a ny manao fanekena na iza zany na izy fa tsy hoe ny transition anakiray ndresahany eto ny zava-misy anefa ny transition rehetra ny fandimby de saika manao contrat goavana tahaka zany avokoa satria eo amin'ny fotoana isian'ny conflit samy malagasy na fisian'ny fifanolanana amitsika samy malagasy reo a no miditra mivahiny manao contrat am'le pouvoir le régime transitoire zany tiana tenena de hoe principe ray aloha zay a no voahitsaka faharoa raha itianysika fa famoronana asa ny base toliary de aza dino fa ny profil ny olona any amin'ny faritra io a de tsy afeny fepetra amy critère de recrutement na ny fomba ampidirana mpiasa ao amin'io asa orinasa io ary raha ohatra ka vola 80 millions 100 millions 200 millions de dollars no ampanantanana mitondra fampandrosoana de ny statistique manambara fa tsy zany a ny vola azo amin'ny alalan'le base toliary ohatrinona ny vola vinavinain'ny orinasa io azo firy a ny ilmenita ny monazita ny uranium sy ny rehetrarehetra azo trandrahana amin'ny toeran'io de firy ny avantage le orinasa firy milliards de dollars ny vola miodina ao anatin'io de avoa izay raha ohatra ka mana technicien tsika ka afaka mievaluer an'izay zavatra zay de entina eo anivony atao hoe parlemanta aloha ny parlemanta koa zany a dia vahoaka solom-bava mbahoaka ka rehefa tsy nametraka mpitondra ny vahoaka fa nividina tamin'ny kaskety sy ny koveta ary ny lambahoany de tsy parlemanta zany ny anarany io satria tsy misolo ny vava vahoaka io rehefa tsy misolo ny vava vahoaka io a de tsy afaka iady an'le vahoaka satria ny exécutif no manakarama azy ny exécutif zany a no mafy de ny exécutif no manazava hoe zao ny baiko omenan'ny parlemanta de mifamadika le rôle amina tany demokratika ao anatin'ny tany demokratika de ny vahoaka no mametraka mpitondra izay mametraka no mibaiko ny vahoaka nefa tsy nametraka fa nifidy olona tamin'ny alalan'ny kaskety sy koveta ny vokatra zany zavatra rehetra zany a dia misy mpanambola zany a mametraka n'le olom-bo fidy rehetrarehetra de rehefa tonga ny mpanambola hoe zao ny ataonao a fa zay no nametrahako anao eo satria izy no mibaiko dia ny sitrapony zay nametraka azy a no taterahany zay tsy anomezana tsiny azy zany a satria ianao ny tokony isafidy ametraka ny fanontaniana apetraka voaka malagasy zany de hoe mba ohatrinona ny vola laninao nametraka mpitondra efa mba misy ariary ve nyvoaka tany aposinao mba misy contribution en nature ve nataonao na mba misy travail intellectuel ve nataonao nametrahana mpitondra fa rehefa tsy mbola nametraka mpitondra aloha de aza mitabadaba satria tsy zay napetraky ny hafa no eritreretinao baikona ho moramora satria aza dino fa ny fireneny dehibea de mandany hatrany amina 1000 milliards FMG ampiasaina eto Madagasikara ametrahana mpitondra ka raha nametraka 1000 milliards izy ao anatin'ny propagandy sy ny mety investissement maro samihafa de mieritreritra ve isika fa ho moramora ny tambin'izay a 1000 milliards izay
ny tambon'zay a de manatenitsika fa any am 100 000 milliard zay a vo mijanona ka reny contrat goavana be reny a raha ny tokony ho izy de tokony mandalo parlemanta de le parlemanta tsy parlemanta vidy anao tamin'ny koveta fa parlemanta tena voaomana ary ianao mihitsy no nametraka azy faharoa manarak'zay a ao anatin'ny contrat io zany raha ny tokony ho izy a de tokony ho vita ao anaty convention nationale tahakany hoe ao anatin'ny constitution a de mampanatiana ny constitution fa isy ny fitsinjaram-pahefana l'état s'engage article 146 amby zay a s'engage s'engage zany hoe manao engagement ny fanjakana fa izara ny compétence sy ny ressource any amin'ny collectivité territoriale décentralisée na le ataontsika hoe any amin'ny fotony zany rehefa jerenao nefa ny budget de l'état de tsy mahita 5% akory ianao a ny vola alefa any amin'ny faritra de tonga ny fanjakana foibe zany a inégosy any am'le fiarahamonina hoe ao fa omenan'zao nareo na omenan'zao ianareo le fanjakana foibe nefany a tsy maharitra eo farafabetsany izy de mandat raha ny constitution tsika mazava be zany fa zay mpitondra orinao a no izakan'io zavatra io a de tsy misy base na tsisy convention de base eo zany hoe raha mametraka modèle de coopération mazava le partenaire hoe zay investir ataontsika hoe 100 milliards de dollars ao Madagasikara amin'ny alalany ty fitrandrahana arenan-kibon-tany ity de tokony évaluena zany a ny tombo no an'ny vaoaka malagasy hoe 4 milliards de dollars ao an'io a no an'ny tombo no an'ny vaoaka malagasy tsy mametraka olanao an'io zany ny fiarahamonina raha fantany fa misy tombono anazy io fa ny zaza T1 T2 T3 T4 de afaka miévaluer fa tsy misy tombono anazy a satria efa nanana mauvaise expérience tsika mauvaise expérience ny ferany soalala mauvaise expérience ny ilmenita ny fort dauphin mauvaise expérience ny cobalt sy nickel tao Moramanga mauvaise expérience ny volamena ny betsika mauvaise expérience ny safira ny lakaka mauvaise expérience ny rubis na ndilamena ny mauvaise expérience ny bauxite ny bealanana ny zirconium ny mora feno be reo rehetrarehetra reo zany a satria tsy nisy contrat niainga tamina convention de mazava be a fa statistika fotsiny jerena de mitoy manaraka an'izay zany a ny ao ambadiky convention a mifanaovana tamin'ny base toliary eo indépendamment le hoe manohitra fitondrana sy pour fitondrana tsy any ny adevitra no tokony hipetraka satria tsy mila manao propagande zany a ny fanjakana hoe masoanareo io tsy mila tenenina zany mba hoka hoe ianareo mahazo asa amin'io tsy mila resahany zany fa rehefa hitany be sy maro ka avoaka ny cahier de charge de avoaka ny zavatra rehetrarehetra voasoratra ao a ka nybazena tamina convention nationale io nareo mponinareo aza mahafoy satria inona moa ny zavatra nisy tany a Dubai na ny tany Qatar ny mifaritra désert rehetrarehetra iny amintsika miteny zao a feno tanàna ny désert rehefa mahita tombotsoa fiarahamonina ka ao anatin'le fitrandrahana zany na délogenao eo aza fiarahamonina io ka akisako 100 kilometatra io ka mahita tanimbary ianao mihoatra ny 10 fois an'le tanimbary ampiasainy eo sy nrehetrarehetra naizanaiza rehefa convention a ka rehefa ifaneken'ny andaniny sy ny ankilany de mety fa ny guerre mondiale zay nisy teto rehefa nyfanekena fandao amon'olona de namony daholo a ndrehetrarehetra tao anatin'ny guerre mondiale satria hita fa mety zany zay a nanoerana ny nazi noho izany a ny arem-pirenetsika rehetrarehetra reo a de tsy hoe ho avela ao amban'ny tany ao akory hoe ndao reo tsy hotrandrahana mihitsiny fa ho avy ny andro anankiray a tsy maintsy manao convention nationale tsika afahana mitrandraka an'io de tena mijery le tombotsoan'le vahoaka fa tsy hoe misy commission a satria mahalaza mitsika miteny zao a républicain rehetra mifandimby teto a de commissionna moa izy ny vocabulaire ampiasain'ny mahalala azy hoe maka commission a any am'ireo entreprise a rehetrarehetra ny ministre maka commission ny membre gouvernemanta rehetra maka commission ny direction générale any am base any a mbola maka commission zany hoe samy mandray kely a ka problème idéologika mihitsy le izy satria na de misy eritreritra koa aza avy de am'fanjakana foibe de aza adino
fa tahaka ny contrat iry amin'ny autoroute de tsy mahafantatra ny vahoaka hoe atraiza ilay tany anaovana an'ilay autoroute de manara loatra ny autorité locale hoe atao amin'ny anaran'ny projet président izy tya noho izany efa mba afaka maka tany ihany manitatra kely de maka ny gouverneur de maka ny asa tsy fantatry ny maire de maka ny responsable ny domaine sy nretrarehetra service ny domaine sy nretrarehetra maka de manara loatra ka raha 300 hectara ohatra ny tanympanjakana etsy meritry atosika de ny autorité locale malala fa io ny an'ny fanjakana nefa rehefa tanterahana le projet miakatra 1000 hectara be zao ilay projet mazava zany fa ny ao intermédiaire rehetrarehetra ao de maka ny anjarany koa de ny ary amin'ny présidence am'izay mety tsy mahalala akory fa ny présidence mety metritra hoe 300 hectara io ny faritany io fa ny any amin'ny local any malala hoe lasatra amin'ny tambarinay izy tya de ny autorité locale miteny fotsiny amin'ny aran'ny présidence hoe projet présidentiel io izay zavatra zay no ilana convention nationale de le convention nationale manazava ny étape rehetrarehetra ho lalovana amin'ny projet ny fanjakana ka raha no autoroute ny fanjakana de tokony fantatra be sy maro hoe zao ny projet na ny processus arahana mandra-patongavana amin'ny fahavitany le autoroute manomboka hatrany amin'ny piquet de ny négociation amin'ny olona zay tompony tany de hita miariary hoe iny any tracé anaovana an'le autoroute de mazava le calendrier affiché eny amin'ny arabe le calendrier de mazava ny entreprise tiany anao azy de mazava ny délai ity ny délai anaovana azy ohatrahatra zany ny atao hoe convention rehefa tsy hitanareo zany convention zany ka miteny ny olona hoe io base toliara fa tsy hitany be sy maro ina le convention de tsy mipetraka zany any ma convention azy satria mbola fanontaniana manaraka hoe ahoana ny récupérena nyreo le arena kibony tany sy ny arem-pirenena rehetra efa namidiny ny mpitondra ny fandimby atram'izay misy ny atao hoe moratoire ary zay no hitadiavana an'ilay assemblée nationale na lay législative ho maripototra ao anatin'ny fanjakana fanovandrafitra raha zay no anarany antsotsika azy de mametraky tsika ny atao hoe filan-kevitry ny olon-kendry io filan-kevitry ny olon-kendry io misy organe 5 be zao ao anatiny ka ny organe ray amin'io no ahitana ny représentant ethnique de ao anatin'io zany ny tanany voaka malagasy atao hoe au conseil de pour la concorde nationale zany hoe filan-kevitra ambony ho amin'ny firaisakina pirenena de reo ny afatra avy any amin'ny base rehetrarehetra zany na feo avy any amin'ny base rehetra de apakariny au conseil io makaty amin'ny fitondrana foibe de asina etape ny lalàna asina catégorie zany hoe misy lalàna ho faritana any amin'ny faritra misy lalàna faritana any amin'ny commune de ity au conseil ty zany misy organe 5 miaraka voalazako teo au conseil pour la concorde nationale aloha ny voalohany firaisakina pirenena aloha ny tanjotsika voalohany tsy anavahany eto na merina na côté na sianaka na betsileo na tsy mety tsy anavahana zany Madagasikara fa mifanaiky isika fa malagasy no anaratsika de apetrakytsika hoe firaisakina pirenena ny conseil faharoa ny au conseil faharoa de au conseil de l'administration et juridique zany hoe anangonatsika ny corps grand corps de l'état ho présenté ao anatin'ny au conseil io zay tsy ho azo ny mpanao politique baikona ka raha maka itsika ny représentant ny doyen ny administrateur civil ny doyen ny inspecteur des trésors ny doyen ny inspecteur des douanes ny doyen corps tsirairay ampidiritsika anatin'ny au conseil io ibaliser an'lay fitondrana zay misy eo de am'izay fotoan'zay mba misy cadre théorique amin'ny fandraisana décision miaraka zany le solotena vahoaka sy ny solotena ny administration de misy indray na au conseil de la défense miaraka ao ny solotena ny tafika de misy na au conseil pour le redressement économique et social ny solotena ny société civile ny solotena ny secteur privé de miditra ao anatin'io de am'izay fotoan'zay zany rehefa iresaky tsika resaka business international de normal be ary ny secteur privé no concerné de ry zareo no mitondra ny feony satria ny député am'izao de tsy manana compétence afaka idinika raha iresaka fotsiny tsika hoe inona no impact ny décision de Donald Trump amin'ny situation Madagasikara ka na ny commission miandraikitra toekarena anatin'ny parlement aza
de tsy afaka maritra n'izay eo satria mila teknisiana avy any amy secteur privé isika satria secteur privé le manondrana ny secteur privé ny société civile ny manondrana ny ara-malagasy nysan-karazany reo no mila avondrona no anatina organisme anankiray de organe anankiray de io no mamaritra ny intérêt tsika amy lafiny toekarena de akoatran'izay misy au conseil anankidimy izy teo reo zany no lasa balizy de io balizy io zany ataotsika hoe olo-kendro ny anarany io no mibalize an'ilay fitondram-panjakana atongavatsika nona décision mba manakakaiky marina izay tsy niteny hoe marina zato isanjato ny zavatra ivoaka eo fa raha mijery tsika ohatra amy fanafarana vary hybride de mametraka fantanintsika hoe ny consulté ve tsika ny ingénieur agricole rehetra teto Madagasikara fa tokony représenté ny feon'ny ingénieur agricole sy ny opérateur agricole rehetrarehetra zay miasa ao anatin'ny sehatra ny vary de misy étape lalovana zany hoe reto ny étape lalovana vo tonga any amy décision finale zay vao mandray fanapahakevitra amy fanjakana ka rehefa tsy valanany be sy ny maro le izy hoe tsy mety amitsika satria misy ingénieur agricole mitabataba teto hoe tsy mety amitsika le vary hybride de tsy meno an'iny ny parlemanta satria le parlemanta tsy manana capacité ametraka zay évaluation zay hoe manahoana ny efen'le vary hybride amin'ny tatsa malagasy fa ro manarak'izay ny tatsa malagasy de petit exploitant ny 80% io zany hoe tsy olona tena mivelona zato isanjato amy fambolena fa manana tambara iary izy de zay natao hoe mpamboly amitsika noho izany tsy manana capacité io iadopté an'le teknôlojia vaovao ka anafatra vary hybride nefa mila technicité na fahaiza manao ambony be ny mampiasa an'le mamboly an'le karazana vary manaraka teknôlojia zany tokony ingénieur agricole tokony opérateur agricole no manapaka zay zavatra zany fa tsy amin'ny alalany hoe ndaotsika anapaka fotsiny de validé ny parlemanta satria ny parlemanta tsy manana an'izay fahafahana izay zany ny asan'lay au conseil des sages de mibalize ary technocrate sy solotenam-bahoaka de ao isika ny mampifangaro ny malagasy rehetrarehetra tsy akanavaka de fonatreo ny équilibrage ethnique ary amy gouvernemanta satria ny équilibrage ethnique ny gouvernemanta de miteraka problème satria manenjika isa ny gouvernemanta de tsy méritocratie na ny olona miendrika itsony no tadiavina any amin'ny fametrahana gouvernemanta fa hoe mila représenté ao fotsiny ty foko ity zay nanimba zavatra zany fa tsika samy manana spécialitény ka mety sy représenté any gouvernemanta tsony le foko fa représenté ary amin'ny au conseil des sages de am'izay fotoan'zay samy manana spécialitény ano maneo ny spécialitény fa tsy hoe terena fotsiny hoe tsy maintsy présenté ao ny sianaka ao anatin'ny gouvernemanta noho izany na tsy mahay ninino ary sianaka io de alefa ao ao anatin'ny gouvernemanta io zay zany mikasika ny fantanina mikasika ny base toliary dia raha fitinina dia problème de fond ny problème amy base toliary sisy convention nationale atao base afahana manapaka ny contrat io ary tsy afaka nanapaka ny contrat io ny transition ary raha iverina anapaka zany ny fanjakana de tsy maintsy miverina manao convention nationale satria ny suite logique an'io zany dia adipoko satria isy foko mety mahazo avantage misy foko tsy mahazo avantage raha discussion tokony nalefa tany aloha amitsika am'teny zao manahirana ny miresaka an'lizy satria discussion na adevitra tokony napetraka tany amboalohany zany ny aminy hoe inona daholy no avantage sika ao anatin'ny tiare-pireneny ty zay efa identifié daholo manerana any Madagasikara zay mikasika ny base toliary eo koa zany no hoe ahoana ny fomba azahoany RCR fa efana fa ela loatra inona ny tokony atao efa nandramatsika teto ny coup d'état hitatsika ny vokany efa nataotsika teto ny fifidianana saritsariny hitatsika ny vokany efa hitatsika teto hoe izy avy ny nangala-bato hitatsika ny vokany efa nandramatsika daholo ny fomba ratsy rehetra afahana manavitra firenena raha zay nazo lazana azy fa ny ratsy tsy afahana mitondra tsara ka raha misy victime ao anatin'ny rafitra anankiray
dia tsy afaka hitondra fampiavanam-pirenena mihitsy ilaza razaferson raha ohatra ka anangana ady hoe itya tsy mety ny ataonareo a fa alohanareo vonoana efa nanao an'izany tsika teto raha tsy resaky tsika afa-tsy ny tantara ny rnm fotsiny may any radio madagasikara tamin'ny androny fa raha am'izao ianao mitady arsiva na miaino rnm de kivy ianao a fa tsy hitanao tsony a ny identité malagasy mampalay aloha aza ny miaino rnm satria rehefa mahaino fandarana fivoy ianao amin'ny rnm isaky ny sabotsy maraina de le mpanao gazety mihitsy no manentana ny olona tsy ho tia politika raha ny politika ozy ny nampandroso de efa ela madagasikara nandroso fa leo alefatsika ty hira ty a de leo politika ny titre le hira nefa ny politika de itaomanany olona itytanydrazana andray andraikitra ao anatin'ny fitantanana firenena ka ny éducation any amin'ny rnm nandratym-pirenena malagasy dia efa zara raha misy miezaka manao ihany fa couverture nationale aloha atram'izao ny rnm mbola tsy mahafiana zany atao hoe couverture nationale zany a tsy haiko hoe firipolo taona efa enimpolo taona zany zao ny rnm fa hatram'izao tsika tsy mahana couverture nationale hoe tena mahazo rnm partout madagasikara noho izany a maty a izay fanabiazana izay ny secteur privé no mitondra fanabiazana amin'ny alalan'ny influenceur amin'ny alalan'ny télé fandarana isa maraina fandarana fampimehezana de ny zava-doza ao anatin'le izy a tsy misy mahana repère isika izy am'ireo tenen'ireo olona reo marina fa mitsangana ho influenceur ary mitsangana ho leader ary manao formation na développement personnel daholo a rehefa manana accès any amin'ny facebook de vokatr'izay zavatra zay a tsy misy standard hoe ity ny atao hoe mety satria na mandeha any anatin'ny ara-mijery anatin'ny facebook ianao a de be debe no manentana malagasy hoe mba mailomailo ratsy ny fiarahamonina zany hoe le côté négatif no ampidiry anatin'le génération manaraka de le génération mararaka eo zany a mazava be a fa sady tsy mahay misaotra no tsy mahay miaraaba mailomailo tsy matoky tsy misy fiarahamonina ntsony zany de gaga ve sika raha makany amin'ny fampitehana ny fiarahamonina misy atsika ka ny afahana makan'le fitondrana de tsy amin'ny alalan'ny coup d'état satria na tytsika na tsy tytsika de animba zavatra izany zavatra zany a fa itsika tsy maintsy mitsinjo fampiavanam-pirenena de ozy ny olona hoe iandro fotsiny ve zany tsika fa le vaoaka malagasy efa sahirana efa tena mijaly a eo de tsy zay nyvaliny hoe iandro fotsiny sika ary profony zany a izao conscientisation a zao fanazavana aminao zao a fa tsy fahafantaranao ampoahanao na ny lanjanao ny fiarahamonina de miteraka olana angeda be ho any madagasikara fa rehefa fantatrao ny lanjanao hoe ay ve za manana andraikitra andresena lahatra mpiarabelona amiko mba tsy andraiky koveta intsony ka rehefa manaiky mpiarabelona fa nanenina tamin'le kovetana 5000 zaraina 5 taona arivo isa-taona zany ny azonao a de zao ny vokany a embouteillage zao ny vokany a tsy misy jiro zao ny vokany a tsy misy rano zao ny vokany a lafo mividy sakafo satria le olona ny antoka an'le vola midianana le kovetanao a maka an'le izy amin'ny alalan'ny vani maka an'le izy amin'ny alalan'ny girofle maka an'le izy amin'ny alalan'ny pétrole amin'ny alalan'ny arenakibony tany de makany am'le arenakibony tany de anao mitazana fotsiny anatra ho atsika zay tsy sanatria hoe mandatsakory re tompoko fa anatra ho atsika ifandraisatsika ny mpanao politika de manoteny aminao foana hoe raiso ny afa volana dala tompo fa aza mifidy anazy fotsiny iza rcr manohitra n'zany tompoko efa fantatrao le izy fa vola hitondra zavatra ratsy raisinao ihany mazava be ngefa vola ratsy a matoa atao an'zany izahay de manentana anao tsy andray mihitsy fa tsy mety any amitaka an'le olona hoe ao raisinay volanao a fa tsy fidy anazy akory ianao zay tsy manaiky an'zany satria le olona tsy ho fahavalony rcr raha teo fa ianao mihitsiny a no mila makafanapa-kevitra hoe za tsy andray fanomezana rehefa tsy resy lahatra raha resy lahatra ianao na tsy mandray vola tsy maninona fidio le olona fa raha tsy resy lahatra ianao nefa mandray an'le vola zay ny aminay ny atao hoe famadiana tanydrazana satria ianao de malala fa i olona nandraisanao vola io de ho tafakatra eo ary amotika mpiarabelona aminao
mivokatra zany dia mampijaly mpiarabelona aminao koa ianao a nandray an'le vola zao moa tsika rehetra zany zao miara-pe na mandohan'le vola de aza gaga fa zao a ny zavatra mahazo atsika zay angambany a ny fanontaniana manaraka hoe ahoana zany a ny fomba ataon'ny RCR de miverina izahay any amin'ny citoyen responsable ianao zay citoyen responsable no atsonay fa ny akanga maro tsy vakinambo tsy adala akory ny mitaoly na nisy adala raha tamin'ny androny satria izany no nyteny fa ny tanàna tsy lozana adala noho izany a nisy adala ihany zany tamin'ny androny taolo fa tsy adala koa ny taolo raha nahita hoe mihita be tsy lany mamba zany hoe rehefa miaraka amin'ny robo-drano a ny vaoaka malagasy a de tsy manaikitra ny voay satria tsy hitan'le voay a matahotra izy rehefa miaraka amin'ny roboka ianao ny mihita be a tsy lany mamba ny akanga maro tsy vakinamboa ny firaisakina no hery tondrotokana tsy mahazo ao a ny azo tokana tsy mba ala misy oabolana be deabe nahitan'ny taolo malagasy hoe miraisa ianareo ina de aza izala aza rezaferso no jerenareo a fa nitaranakareo isaka mijery RCR nareo manomboka zao de aza mijery any laza de aza mijery mambrany RCR fa ny ato amin'ny mambrany RCR de bénévole 100% tsy misy mikarama re tompoko ato de tsy mijery any laza izy ireo a fa mijery any Madagasikara de mijery an'le taranaka mbola azo eritreretina ve isy rano sotrona ny voaka malagasy afaka 10 taona mbola azo eritreretina ve misy ala tsy voakapa eto Madagasikara afaka 10 taona mbola azo eritreretina ve hoe mbola afaka mividy tany ny gasy afaka 10 taona sa efa lasan'ny olona avokoa ny tany malalaky sy ny tany tsara rehetrarehetra mbola azo eritreretina ve hoe manana zo ianao hitaraina ka tsy voadaroka eny an-dalambe za matsy efa teny de efa tratra teny de nitaritaritana teny de mifanontaniana apetraka hoe raha mbola midiny eny ve ny zanako de mbola ho taritaritina eny de ilefa eto Madagasikara daholo tsika rehetrarehetra zao anefa ny zavatra misy a manoloana ny géopolitika misy amintsika miteny zao a de hoe ahoana no avy ny Madagasikara satria ny fanontaniana anankiray manaraka indray de hoe manahoana ny fijerin'ny RCR ny tendance géopolitika manoloana ny décision na ny fanapa-kevitra ny raisiny Donald Trump itsika tokoa de tsy afaka miolon'olona rery a eto amin'izao tontolo zao fa sady manafatra entana isika no manondrana entana tsy dira tsoka hoe mety ho tombotso an'ny Amerikanina ve sa fahatantoka ho an'ny Amerikanina fandraisana fanapa-kevitra satria itsika tsy miasa saina ny amin'ny hoe ahoana no hinanan'ny Amerikanina vary fa miasa saina ny amin'ny hoe ahoana no hinana malagasy vary mety hifanohitra mantsy a izay asa saina anankiroa zay satria ny filoham-pirenena ny ivelany a de miasa saina ny amin'ny anomezana sakafo mimponina ho aminy miasa sainy Trump miasa sainy Macron miasa sainy Giorgia Meloni ny Italia miasa saina ny inona ty izy Europeana rehetra ny Afrikana samy miasa saina daholo hijery zay tombotsoa ho an'ny vahoakany de mba tokony asa saina koa zany isika ahoana ny vahoaka malagasy raha tapaka ny fifandraisantsika ara-barotra amin'ny États-Unis de marina fa nanana contrat tsika teo aloha ny amin'ny resaka inona ty izy a AGOA zay misy piasa eo amin'ny 4 alina ka hatramin'ny 9 alina eo a amin'ny alalan'io fanoranana entana maimaimpona makany amin'io a firenena io fa ny fanjakana malagasy mihitsy ny tokony tady secteur d'activité zay tsy ankinana amin'ny any ivelany ny olana zany hatramin'izay a dia secteur d'activité le soa mihitsiny a no problème araka le tenena teo hoe problème de fond le izy satria raha ohatra ka le base toliary teo raha isika ohatra ka raha manaiky ny base toliary hoe ampidiro ty ary a le usine nareo a de transformé eo eto aminay eto le fasy mainty de eto aminay le izy ny ampiasaina am'izay fotoan'izay a tsisy andahany zany tsika malagasy hoe eto aminay daholy ampidiro eto ary a raha eto le telefona no ambarina sy anamboarana telefona le produit anamboarana batterie le produit anamboarana loko le produit a ary anamboarana courant anaovana courant le produit de tsisy tsony délestage zay natonga an'izao émission zao nyemitra de am'izay fotoan'izay isika samy manaiky fa
eto le entreprise nanodina le matière première à partir le convention de tsy mila isika manondrana fa tsy mila tsika miankina amin'ny any ivelany fa ry zareo no lasa miankina amintsika de ohatrzay ihany koa ny soit ny secteur d'activité apatsahivina fa ny valopolo isanjato voaka malagasy de mipetraka eny ambanivohitra ny 5 valopolo isanjato voaka malagasy de tsy nahita fianarana mihoatra ny T5 na classe primaire zany hoe raha ny activité ampiasana olona be indrindra no mba hitodian'ny fanjakana ka hitodika izany amin'ny fambolena apatsahivina fa tsy mihoatra ny 5-6% ny budget malagasy no mitodika makany amin'ny investissement miresaka fambolena tsy mandany vola zany ny fanjakana manapirofo fa misy mpametraka ny mpitondra de le mpametraka no misafidy ny secteur d'activité hoe ity ny activité mety aminay fa ty mampidibola ho anay fa raha mpitondra malagasy mafeny fipetra mamalagasy monina eto Madagasikara ary miara-monina malagasy mitovy fari-piainana amin'ny gasy de afaka mieritreritra tsara izay olona zay fa izao ny zavatra tadiavin'ny gasy ny zavatra tadiavin'ny gasy araka ny teny aniko ty hoe verenao kely le ohatra base toliara rehefa mandeha akany ambanivohitra anao fa tsy any toliara rery dia ile gasy mihitsy aloha ny mbola tsy te asa ka raha asa ny entina mandresy lahatra azy hoe ndao ianao recrutena de tsy mazoto izy satria aminazy le miditra miasa esclavage fa fomba hafa mihitsy ny communication andresena lahatra amin'ny malagasy andeha asa raha mandeha amin'ny route nationale rehetra ianao de mahita ny tanora mipetraka manamora ny arabe zay feno de tsy miasa ny akamaroan'ny tanora satria mbola misy zavatra azo hotazana any anaty ala rehetrarehetra any mandeha makarotra izy raha mangany amin'ny route nationale sisy ianao tsisy mpabolo manga any fa mioto manga ny gasy de ampy anazy iny mandeha maroute nationale 34 ianao makany Morondava de mioto manga ny olona any mandeha route nationale 2 ianao de zavatra hotazana sonambo sy ny voasary sy ny rehetrarehetra ny hotazana ho any de feno voankazo eo ka tsy mbola miinteressena malina ny gasy aloha le miasa hoe de 8 à 17 heures miasa foana sa mbola mila éducation zany zavatra zany ka tsy ampy andresena lahatra ny any amin'ny base toliara ny hoe omena iasa ianareo fa tsy maresy lahatra azy zany satria tsy zay ny zavatra tadiavina ny zavatra tadiavina voaka malagasy raha mijery ny fari-piainana ianao dia besoin de base manaraka tsara atsika ny hiérarchie de Maslow de ny zavatra tadiavin'ny voalohany ny besoin physiologique de ny sakafo voalohany indrindra raha ohatra ka etsika ny mamokatra manao zay ahatongavan'ny fahampitsakafo marina satria ny atao hoe faleovatena ara-tsakafo de tsy midika hoe manafatra zafady zany hoe raha anafatra tsika vary hybride nefa mieritreritra ny aleotena ara-tsakafo de misy contradiction zany zavatra zany ny atao hoe faleovatena ara-tsakafo de mitaky production zany hoe mamokatra ianao ny production ndray de mitaky appui any amin'ny secteur privé na ny fanjakana mihitsy no manao investissement misy soa anakoroa reo de sady tsy manao investissement agricole ny fanjakana no tsy manampy secteur privé any amin'ny secteur agricole de tsy misy production nefa izy midradradratra hitady faleovatena ara-tsakafo contradictoire zany zavatra zany nefa ny zavatra tadiavin'ny voaka malagasy dia fahaleovantena ara-tsakafo zay besoin physiologique izay zay ny faritan'ny Maslow izao tontolo zao manaiky an'izay mandrakandroany théorie zany ka rehefa hitatsika ny hoe ity zavatra tadiavin'ny voaka malagasy de manao investissement isika any amin'ny secteur agricole secteur primaire zay mitaky résolution any amin'ny resaka fananantany de miva problème fananantany de miva secteur primaire zay vao mikisaka makao amin'ny secteur secondaire ary zay tsika vao miditra any amin'ny secteur tertiaire zay dominant amintsika miteny zao anatin'ny PIB satria ny contribution na ny taham-pandraisana anjara ao anatin'ny PIB de ny secteur tertiaire no midomine amintsika miteny zao zany hoe nisehitry ny varotra no mifeha ny économitsika nefa ny population any amin'ny secteur primaire mibetsaka ary niveau primaire mibetsaka mifanohitra zany ny secteur économique zay voizin'ny fanjakana sy ny secteur économique tadiavin'ilay vahoaka
noho izany a tsy maintsy miverina atsika reconsidérena mametraka amy maizy azy a ile majoritaire le majorité a de tsy maintsy zay nitondrana l'economie na zany na tsy zany a tsy azo ajanona nefa ny industrie sy ny vatro fa efa misy ao a de tokony posena am'izay lafin'izay a hoe ahoana no afahana mahatonga am'lay besoin ny voaka malagasy a hoe reto a ny zavatra ho tanterahana ao anatin'lay a fanovandravitra aka pôzy roa minitra isika de toy izy atsika indray a aorinan'izay fa maromaro zay fanontanian'izay a sao de tsy araka ihany koa ny manaraka azy ia tafaverina eto indray isika toy izy atsika ny famalina reo fanontaniana napetraka reo a atao anatin'izao a fahafahana am'resaka izao fanontanina manaraka de hoe manahoana ny hevitry ny rcr manoloana ny fandraisam-bahiny tsara aloha manamarika fa tsy voandroany madagasikara no nandray a some ohatran'izao a voatsela isika nandray ny francophonie teto madagasikara ary efa nandray foantsika tany aloha tany a na jeu des îles des océans indiens de l'océan indien
sy ndretrarehetra misy fandraisam-bahiny foana teto itona vokatra ao Madagasikara ve zany fandraisam-bahiny zany sa manao ahoana satria miady hevitra mipetraka de par rapport am'le événement foana rehefa misy de varintsika miady hevitra amin'ny événement hoe manadio ry mandoto ry satria rendreretra rena de zavatra ty velana fanofoan'le problème hoe inona ny poan'ny Madagasikara eo anatreny commission de l'océan Indien zay nga mampanontanina tokony apetraka Madagasikara no lehibe indrindra atao anatin'ity vondrony tany aty amin'ny fariparitra ranomasimbe indiana ity noho izany itsika zany raha adika amin'ny teny mahery be le izy de na tsika lehibe tsy aman-tsaina na tsika mitarika an'io ny defi tokony apetraka zany de hoe ahoana nitarita amin'ny Madagasikara an'io ho amin'ny intérean'ny Madagasikara tokony isy fifanarahana vaovao ve am'ireo firenena ireo zay ny tokony aroson'ny fanjakana hoe fifanarahana vaovao ny amin'ny fifamezivezena ny amin'ny entana sy ndretrarehetra raha ohatra ka mieritrretra tombony zany tsika fa ny fantanina mipetraka hoe manana poa am'zany vesika satria na tiana na tsy tiana de misy firenena lehibe ao anatiny eo zay tsy tovi-poa am'le firenena efatra na 5 ambiny fa tonga mampivory fotsiny le firenena lehibe de fantanina mipetraka indray zany hoe miverina ny relation France Madagasikara satria zay fantanina manaraka hoe manahoana zany fahitan'ny RCR ny France Afrika na tiana na tsy tiana de mibascule ny géopolitique amintsika am'teny zao ary mireconnaître an'zany izao tontolo zao hoe mirona miatsinanana ny akamaroan'ny afrikana ny tsara ohatsy hevitsika dia anisany signataire de convention ny Berlin i Russie zany hoe na firenena tatsinanana na firenena tandrefana rehefa mamaky ny convention de Berlin tsika tamin'ny 1885 dia nanao sonia ny fizarana ny Afrika na ny atsinanana na ny andrefana de mametraka fanontaniana ny olona sao de tokony hiditra tsika ary any amin'ny atsinanana indray dao tsika ho any amin'ny BRICS fa reo mba mety ho tsaratsara fanahy kokoa de averina indray mandeha le principe fametrahana fanjakana tary aloha rehefa mbola tsy ny malagasy aloha no mametraka ho azy mba saribakoliny dia sy saribakoliny hafa nietretin'ny Madagasikara fatavavoaka anazy satria raha ohatra ka miala ny trano rafosiny anao ka hiditra trano ray aman-dreny hipetraka de mitovy any ray zany tsy fahaleovatena izany na miala trano ray aman-dreny de hiditra any amin'ny trano rafosana de mitovy any zany fa tsy manova ninino zany ny tokony apetraka zany de nitoetsaina na na malagasy hoe ndao malagasy ametraka saribakoly satria reo saribakoly hafa de manao sitrapony fa mba izany saribakolinao ho apetraka ao anao ny sitraponao rehefa tsy mbola mamoaka vola zany ianao ametraka saribakoly satria ny saribakoly de ilana vola hoe za ametraka ny saribakoly koa de mbola nofonofo zany ka tsy ilaina akory no misafidy rehefa mbola ny saribakoly hafa no manoloananao eo satria tsy topo-kevitra izy de tsy tompo-panapa-kevitra izy fa ianao no mila mametraka saribakoly tsy mbola azo faritana mialoko hoe ndao tsika de hoakary amin'ny BRICS nandao tsika ary amin'ny Frantsa nandao tsika ary amin'ny États-Unis raha ohatra ka hitondra firenena tsy azo atao zany fa ny azo tsika atao de miverina am'le fanontaniana anankiray indray hoe fanontaniana manaraka hoe manahoana zany no afahana mandresy lahatra ny eo anaty système satria reo olona reo ihany no hiara iasa amin'ny RCR rehefa avy eo ka izay no hitodianay avoaka malagasy ny eo anaty système nantsy ao anatiny na revoaka malagasy tanora be debe lasa voaka ny ivelany nila ravinahitra ny ivelan'ireo be debe reo fa vokatry le système misy de tsy manan-tsafidy izy hoe inona zany no ataony de tsy maintsy izy manaraka an'izay sitrapony mpitondra eo de tena inonareo ve fa ny inspecteur de trésor zay vita fianianana de ho faly raha mahita mpitondra fanjakana manao intervention manao pression hoe avoay ty vola ndimpandraraha ty fa raha tsy avoaka io de roasiko anao amin'ny inspecteur de trésor anao mandehanareo amin'ny trésor fa be de be zany trangy zany dikan'izay ny conscience humaine na ny feon'ny fietreretan'ny mpiasan'ny trésor zay mamoaka ny vola io comptable moa tiako resahana le comptable zany zay atao hoe dernier rempart de l'état ny conscience ananandreo tamin'ny formation nomena anazy de hoe ty mety de ty tsy mety fa ny olana de zao rehefa tratra menace de mort izy hoe ry entreprise ry no patron tsika mianakavy satria io nametraka anay
teo amin'ny fifidianana de tsy manana safidy a ilay a mpiasa-panjakana rehetrarehetra fa tsy maintsy monsieur conforme ka raha vo mitabataba eo ianao a de mahita hevitra ny mpitondra fanjakana anisorana anao ianao efa roa taona sisa tsy ho retirety ina safidinao mangino mba tsy isin'zay zavatra zay zany a dia izay no ilana hoe ny vahoaka no mila mametraka mpitondra de am'izay fotoan'zay a le vahoaka afaka miteny le vahoaka indrindrandrindra ny mpiasa-panjakana mpiasa-panjakana dia miforotra anaty vokatry système misy io ny mpiasa-panjakana zay nahazo formation teny amin'ny anama teny amin'ny matepa teny amin'ny NMG tany amin'ny NFA tany amin'ny resetra fanofahana rehetrarehetra de tena misy etika nampianarina tany nisy fotoana efa nanao intervention tamin'ireo école reo a de tena misy zavatra ampianarina tena mafonja ny zavatra ampianarina am'zareo fa rehefa tonga eo amin'ny toerana izy a ka manana patron ilay mpanao politika de le patron fotsiny no mibaiko hoe mba aza asaina mandoa jiro aloha za fa za nanao ananao a teo amin'ny propagandy noho izany tsy mandoa jiro i de makaiza nefa rano jirama raha hitako volany aminy jirama de ho voaroka ny mpiasany jirama tsy hitako vola izy a de maty ny jirama de ianao no lasa victime ao anatin'zay noho izany a ireo olona reo a de manana conscience daholo mba maniry koa ny ao anatin'ny fitondram-panjakanao a hitady mpanao politika marina mahitsy madio ary ny anatra mba hanarahana ny orthodoxie financière mba hanarahana ny déontologie ny asa raha ntaninao syndicat rehetrarehetra mahita ny fandroahana mpiasa tsy aradrariny erany madagasikara ko satria le patron a nanohana tamin'ny propagandy na nanohana député izy na nanohana maire izy a rehefa nanohana tamin'ny propagandy le patron a dia malemy a ilay administration satria rehefa tonga ao le patron hoe zaka permis de construire iry am'ry toerana ry de mamaly ny technicien hoe azafady monsieur le maire fa tsy azo anorenana trano io fa tambary de mamaly monsieur le maire fa moramora aminao moa mahita my pression mahazo ana ato hitanao ty pression sy de aseho anazy ny message hoe zao ny message azo monsieur le maire hoe efa nikera tany am conseil de ministre io conseil de gouvernement io a noho izany azo totofana le tambary zany hoe rehefa opérateur na rehefa dirigeant manakaiky ny mpitondra de afaka manoitra tambary izy a de miverina eo le problème ka ireo olona rehetra reo a de maniry re tompoko na mpiasa-panjakana na mpiasa privé mba maniry mpitondra marina sy mahitsy ary mafean'le technicité hoe zao any tokony atao amin'ny fanaisana fanapa-kevitra de samy manatanteraka ny zavatra ny anarany fanontanina manaraka de hoe inona ny marodre fiananan'ny RCR amin'ny afantarana hoe efa tonga saina ny vahoaka malagasy le ty moa tsy de tena ty miresaka teoria zany a amin'ny akapobeny a fa lazain'olona fa be teoria loatra ny RCR ka amin'ny akapobeny a de misy ny atao hoe théorie de l'effondrement na ny équation avoakan'izay a ka rehefa misy pourcentage zay tsy teny amiketo le izy misy pourcentage a calculé a hoe voadona ny pilier anakifiry ao anatin'ny système io a dia hita zany a fa mandeha io fa ny atokavana am'izay faran'izay malaky indrindra dia anao citoyen responsable ampiasao a ny moyen eo ampelantananao hoe inona ny moyen ampelantananao manana SMS ve anao de alefaso fanovandravitra amin'ny olona nananao contact rehetrarehetra raha resy lahatra ianao bien sûr zay fotsiny a mitakinao mila fanovandravitra isika de curieux le olona rehefa aveo mitady hoe inona le fanovandravitra tiana resahana de manatona ny RCR hoe izao le fanovandravitra tiana resahana rehefa tavitany am'le olona le fanovandravitra de tahaka ny fandraisana andraikitra nataonao de mandray andraikitra koa le olona mandefa any amin'ny relation rehetrarehetra hoe mila fanovandravitra marina isika de mitatra io a de farafaratsiny isika mahita 25% le population de fantatry ny olona hoe fanovandravitra ny vahaolana am'izay fotoa zay isika tsy Lazare Zaferson no patron politique ka hoe Lazare Zaferson ndray no tompona sy atao hoe andriamanitra eto a fa tsy mety zany a fa isika rehetrarehetra am'izay no mitambatra mahatonga le hoe rassemblement des citoyens
responsable ahoanandray any fiaraha-miasa amin'ny anivelany i moa vaky be zay fantanina zay fa amin'ny akapobeny dia arak'le nresahana teo mamokatra isika raha mamokatra isika ka betsaka ny vokatra isika voahodina eto toerana ny vokatra dia voky isika mitafy tsara isika manana trano ialofantsika ary manana asa velomana ny tsirairay de mazava ho azy fa misintona zao tontolo zao isika amin'ny niveau de vie tsika fa raha ny tanànatsika maloto ateraka ny pauvreté ka na inona ataotsika eto nanao publicité tsika nao lokotsika daholo ny tanàna rehetrarehetra nefa mandalo amin'ny rano nanosy ianao de tena tsy afaka miaina mihitsy raha ohatra na tsy afeniko zatra fiainana any ambany vohitra madio ka raha mandalo amin'ny rano nanosy 5 minutes fotsiny de torana ny antony maloto loatra ilay tanàna ka raha anao publicité tsika hoe Madagasikara terrain afahana manao investissement afaka mandrosiko tiana rehetrarehetra fa vao mitotona eto le olona de mijery mentalité tsika eny amin'ny transport public tsisy code de la route intsony eto de vao mahita an'iny ny olona de tsy andany vola koa nefa miampy stress miampy vola very ny risque de crise politique ny environnement indrindrandrindra ny malhonnêteté-tsika zany zavatra rehetrarehetra zany de manakana fiaraha-miasa fa zany fiaraha-miasa zany mipoitra ho azy manaovy ianao madio de manaova endry tsara de maiza tsara mifandray aman'olona de rehefa hitan'ny olona fa mety ny fiainanao fa namidy vavady azy ianao de misy mandodona mivavadinao za mba te hiara-iasa aminao zay ny principe arahan'zao tontolo zao noho izany atsarainao aloha ny ao aminao de tsika malagasy mihitsy aloha no mifanaiky de apetraka ny éducation intensive anentanana ny fiarahamonina ka raha vitatsika ny manentana amin'ny transport public fa mba maiza misaotra rehefa omena strapotin ohatra dia mahay misaotra malagasy rehetra ao anatin'ray volana ka zay tsy misaotra rehefa omena strapotin de stomy le strapotin mena anazy afatara ny fananao erreur izy satria raha ohatra ka asainao mitsangana ndray mitsangana vetivety aloha azafato misy adino de stomy ndray le strapotin de averenao amin'ny toerana angalanao anazy afatarana hoe tsy nisaotra izy manomboka eo malagasy rehetrarehetra mahay misaotra malagasy manomboka eo ka rehefa tsara re fiarahamonina malagasy zay de iteny zao tontolo zao hoe le malagasy sont gentils mahay mandray olona ary madio malagasy de am'izay fotoan'zay isika miazakazaka makatiny hoe tsy mila publicité avy zany fa de bosa oray ka rehefa nandray olona ianao tao an-trano ka tsara fandraisana izy de le olona nyraisinao ny teny any amin'ny hafa ny firenenkafa hoe raha andeha de ary amin'ny restaurant ohatra zao mandeha fa nandray ao tsara ry zareo ao raha andeha anao de ary amin'ny hôtely ohatra zao no tsara ny service nrehetrarehetra de tonga ho azy izao tontolo zay noho izany ny fiaraha-miasa tsika am'izao tontolo zao de miankina amitsika fa tsy hoe anaiky ara-iasa amitsika ny olona na malhonnête aza isika zay degré de malhonnêteté tsika zay de hita taratra ny amin'ny degré de complicité rehefa misy crime eto Madagasikara taditsika nykidina pinina tany anjozorobe olona 8 no nray samborony gendarmerie zany hoe raha ataotsika hoe fianakaviana 20 zany reo de misy tokantrano 20 impliqué amina affaire de kidinampinina anankiray azotsika eritreretina avy ny degré de mauvaise foi sy ny malhonnêteté ary ny criminalité ananany gasy fa ny tokantrano rehetrarehetra mihitsiny no efa complice amin'ny fanaovana ratsy eo amin'ny toerana anankiray izy tsio zany azonao antoka ny chauffeuranao ve mbola azonao antoka ny mpiambinanao ve mbola azonao antoka ny manodidinanao ve satria maty ilay fiarahamonina ka izay fiarahamonina zay foana niverenan'ny RCR hoe consciencisme dia hitataratra ato amin'ny RCR le consciencisme zany hoe rehefa mbola tsy anana zay kapanyty mentalité zay anao de aza mbola miditra RCR aloha raha mieritreritra ny angalatra ianao ka hita tombony ato amin'ny RCR de mbola aza miditra ihany koa aloha raha mieritreritra ianao fa fitadiavana tombontsoa anampinany RCR de mbola aza miditra ihany koa aloha ary raha mieritreritra ianao fa hoe misy sezany aorianany fa mba hiditra RCR de mbola aza miditra RCR ihany koa aloha fa ny ato amin'ny etin'ny RCR de tsisy mikarama amin'ny fanaovana politika fa responsabilité dia samy mandray ny andraikina
atao anatin'ny rcr fa tsy mety zany hoe ny intérêt personnel anao a no mahandresy lahatra anao fa ny intérêt général aloha zay va ny intérêt particulier zay any fitondrana fanjakana zany hoe ny lalana namboarina aloha vo mipetraka any manamorona ny arabe ny trano rehefa nangana tanàna ny lalana no vitaina aloha zay vo manao ny tranony any tsirairay fa tsy hoe manao ny trano ny tsirairay a de zay sisa tsy nanamboarana an'le trano no ananganana lalana zay matsy zavatra misy am'izao fotoan'zao raha mandeha anao amin'ny arabe maro eto tananarivo a dia be debe ny arabea efa terykely a tsy ahafahana mifanena tsy ahafahana manao ninina intsony a fa efa tena tery ny commune tany aloha rehetra tany zany de azo antoka ny maire rehetra tany aloha na pds izy na izy a dia azo antoka fa nisy ny corruption a matoa mipetraka reny toeritrano tsy manara-dalàna irena eto an-tanànarivo zany hoe ny plan d'urbanisme atram'izay a de tsy mba naarahana fa corrompu a ny beny tanàna sy ny pds rehetra mifandimby a raha tonga am'izao situation zao corrompu a ny aménagement du territoire matoa za tsy mahafantatry hoe izy ale olona atao a fa corrompu ny aménagement du territoire matotototra daholo any tambary fa zay ny asan'ny aménagement du territoire corrompu ny aménagement du territoire raha ohatra ka any am'y toerana tsy tokony anorenana trano de lasa accepté a de miara mahititsika rehefa tonga ny loza voajanahary a tam'y farany teo a tam'y fiakarany rendrano sisaony a tany am'y fatrapita-tafika de rahantsika malala fa nisy trano rava de firy any victime atao anatin'le izy ao anatin'ny coupe aza moa de misy manao trano de tsy misy mpiasan'ny voary raha taloha zany mpiasan'ny voary zany a de misy lanjany fa am'izao ve anao mpiasan'ny voary say hidina ao anaty ranony coupe de tena tsy azo atao io trano fa raha vao io satria faible ny système de contrôle atsika de tsy afaka mialokaloka any am'y système de contrôle ny système judiciaire satria raha ny lalanany a de ny système judiciaire miappliqué loi fotsiny fa ny système de contrôle no manao lalàna zany hoe ny parlemanta zany a no manao ny lalàna ka rehefa faible ny parlemanta dia mametraka am'izay hoe tsy maintsy miditra amina corruption ny justice a zay tsy anomezanao tsiny mpitsara koa satria mahazo menace de mort koa izy a rehefa ny opérateur na cocaïne na héroïne na opérateur na roro na opérateur na zavatra maloto rehetrarehetra no ao ambadiky lay mpanao politika de manomboka eo a dia malemy a lay mpitsara de na ty ampiasan'ny marina koa za le mpitsara am'izay fotoan'zay a de tsy afaka izy a vokatry zany a rehetrarehetra zany akapoziny atsika roa minitra de toizatsika aorinan'izay a ny fahamalina fanontaniana
ia tavaverina eto re sika nytoy ny famaliana fanontaniana ny amin'ny fanontaniana zay apetraka reo a eton'ny commentaire fanontaniana manaraka de hoe ahoana ny hevitry ny RCR am'izay fanehoan-kevitra tsy azo atao eto Madagasikara na iza ny faneriterena misy a ny amin'ny fanehoan-kevitra ary tsy mahazo alalana misy a ninina etsoka atao de miverina foana le izy any am'le fomba nananganana le fanjakana any fomba fananganana fanjakana atsika manko raha mamaha problema matetika de le problema efa vokatry le problema no izahantsika vahana fa tsy le fototry le problema satria problema io de mitoy a de rehefa any am'le vokatra fotsiny no tsaboantsika hoe anoanana ny anoanana de avy amin'ny tsy fisiany vokabary ny tsy fisiany vokabary a de natsika tsy namboly na tsika tratrany loza voajanahary de ny problema atsika zany de ahoana ny anafoanana ny anoanana fa tsy jerevantsika ny fototra hoe fa maninontsika ny tsy mamboly vary ka raha itenitsika eo fa ahoana ny anafoanana ny fanakatsakana isan-karazana io de fa azonareo zay ny valiny satria ny fomba nametrahana n'lay fanjakana no efa fantatra ny be sy ny maro de mazava be fa efa tokony isatandra na efa niandry an'izay zavatra zay tsika hoe rehefa tonga zany andro zany dia zao ny zavatra hitranga eo tsisy miracle mantsy io ahoana ny hevitry ny RCR am resaka jirama hermady sy ny orinasa goavana ny fanjakana rehetrarehetra io le nresahako teo hoe miverina re am'le convention nationale ihany isika satria ny republika de chose publika de fananam-panjakana sy fananam-bahoaka ka ny fanontaniana apetraka amin'ny be sy ny maro de hoe anaovy ny jirama ny fanjakana de mamoaka décret milaza fa ny jirama de tsy mamokatra intsony fa mizara courant sisa raha manafatra avetsika mialatsy manona anarana entreprise fa zay mo malaza eto raha manafatra atsika pizza ny telefona de tsy mety tonga mihitsy a ilay pizza ny atrano fanontaniana mipetraka ny livreur pizza avy no meno tsiny sa le producteur na pizza mihitsiny zany hoe le mpanamboatra pizza le orinasa ny jirama tsy na livreur nanomboka tam'izay décret zay de nandray tsika iady amin'ny jirama nefa ny asan'ny jirama distributeur fotsiny sisa zany hoe zay courant produisevany zay courant vokariny orinasa vahiny no tateriny jirama makany aminao mpitatitra zany any jirama de rehefa tsy manana zavatra ho taterina ary le jirama de lasitsika mandoro any jirama zay chose publique de apetraka aminao fanontaniana mety fe zany a raha misadresse any jirama isika satria ny jirama de mpitatitra ka rehefa miteny ny jirama hoe tsy misy entana ho taterina mihitsy izahay a fa le vokatra mihitsy no tsy misy satria ny fanjakana ny fandimby taoriana deuxième république de tsy niezaka firiny aminy hoe amokarana herinaratra ary raha mamokatra herinaratra solaire aza ny fanjakana sasany de tsy mba nomeny any jirama hoe io a de nareo no manao production fa nomeny entreprise privé ihany koa de ny privé no manao ny production rehetrarehetra mba tsy ilazana hoe ny privatisentsika ankolaka ny orinasan'ny fanjakana ka manomboka eto zany a raha misy ny délestage a de aza mitodika any amin'ny jiramana rehefa transporteur ny fomba zahoantsika azy distributeur ny azahoany mahay azy na ataontsika hoe livreur ny jirama atongavan'le jiro any an-tranonao de ohatrzay daholo any entreprise rehetrarehetra mpanjakana rehefa le fanjakana no tsy napetraka ao fa misy patron ao ambady de mazava be fa zay baiko ny patron a no taterahana tsy miteny hoe filohan'ny republique fa mety ho prime ministre io mety ho filohan'ny republique io mety ho ministre io mety mety inona ty izy solombavam-bahoaka io ka rehefa tsy nahay mifidy ianao a na nyvidin'olona mihitsiny de ohatrohatr'izay daholo any mahazo orinasa-panjakana satria araka rehefa nytany saina teo ny repirenena efa lafo a mbola loza koa ny miandry atsika satria ny tranom-panjakana ny tany-panjakana rehetrarehetra de amidy ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra any am-bazy eo am'izay ny olana zany a satria tsy anana nininona tsony le fanjakana de mandeha ny anarisia na samy manao zay saimpatany itsika rehetrarehetra noho izany a ahoana ny fomba akanan'ireo fananam-panjakana
efa namidy ny fomba angalana ny amerenana nytrosatsika zay ny contracten'ny fanjakana na nanaovan'ny fanekena tamin'ny teo aloha rehetrarehetra de miverina ndray tsika ry am'ilay filan-kevitra ambony olo-kendry zay representant ny vahoaka raha tena vahoaka marina ny ao anatin'io de azo atao ny mivotelo a de manao analizy a io filan-kevitra ambony olo-kendry io miangaze cabinet anankiray a de manao audit hoe nihindrana volontsika 100 millions de dollars tamin'ny États-Unis ataonao a ny analyse ny dépense manantsika ny cour des comptes rehefa ataonao ny analyse a ny 20 millions de dollars ihany no ampiasain'le fanjakana tany am'le vahoaka de mitodika anao any amy justice international hoe noho izany ny vola ry ary menao andadanay a de nysotrony toka ny 20 fa ny roanjato ihany a ny 20 ariary ihany a no nitondrany mofo menakely anay mianaka am'izay fotoan'izay a rehefa mitodika any am'le mpampindram-bola ianao ka mitory any amy fitsarana de tokony andohan'le trosa ve le zazakely sy le vadin'le ranga zay ngamba ny ohatra tsotra mba hialala am'le resaka teoria fa be de be manao remarque aza atao teoria le valiteny ka raha ohatra ka ny 20 ihany no menan'izy mianaka na le raha matosy le zaza zany fa ny 20 ny sotrony toka tany na nanaovan'ny sitrapony tany de rehefa voalazany amin'ny tompotrosa iny zavatra iny a ka hoentinao any amy fitsarana de mamaly ny fitsarana hoe tsy izy mianaka mandoan'le trosa fa ile ranga nandany an'lay 20 am'izay fotoan'izay nefa mila n'izy mianaka manana ny lanjany de io le filan-kevitry n'olo-kendry zay natsangatsika teo a ka raha mitsangana ny ray aman-dreny rehetra manerana Madagasikara de maniraka cabinet manao audit hoe ohatrinona am'ireo volany samboritsika reo moa no tena nampiasaitsika évaluable zany nanamboatra tetezana ve izy ohatrinona mividy le tetezana raha marimarkenareo a ny route nationale de isa taona tsy maintsy fongarina de amboarina simbaina de amboarina satria fian'ny lavadavaka iray taona eo ny durée de vie an'ilay a ato goudron zany am'le orana no izany a misy fanontaniana mipetraka hoe nanaraka norme daholo ve ny entreprise rehetra nanao any sa fifanarahana tam'le fanjakana de mba kelikely ny vola alohan'ny fanjakana fa nikisaka anakany amy mpitondra za tsy miteny eto hoe président de la république a fa mety responsable marché public a mety mpiasan'ny trésor a mety responsable gestionnaire d'activité ny any amy faritra mety ordonnateur any amy trésor any amin'ny fanjakana any a de tsy fantatra zany a fa tsy maintsy atao analyse zay ka rehefa hitatsika fa raha 6 milliards de dollars na 5 milliards de dollars nytrosatsika firy tam'ireo nampiasaina mena voaka malagasy raha voapirofo zay a de averitsika ny volany raha tsy voapirofo zay a de akaritsika ny dossier de mangatsaka tika annulation na dette mazava be satria tsy tonga tany amitsika tsy certifié fa tonga tany amitsika le vola am'izay fotoan'zay manaiky zao tontolo zao hoe tsy tonga tany amitsika ary le vola de adison'lay mpapindrana satria ny mpapindrana koa de manana devoir fa tsy ampindra aminay vola voaka malagasy a de zay anaovany anazy ao manana devoir koa mpapindrana hoe raha gouvernement mafio ve no ampindraminy vola amy anara voaka malagasy de tsy responsable ny mpapindrana responsable koa ny mpapindrana no izany a tsy moramora ny etsetsika an'izany fa mitaky firaisakina ny vahoaka malagasy fantaina manaraka satria miresaka firaisakiny tsika de hoe afaka manao alliance amin'ny antoko hafa ve ny RCR ny RCR de amy marassemblement anazy tsy misy fanamariana hoe antoko zao na antoko zao fa rehefa responsable ka misy vondrana citoyen responsable koa any de afaka na association na parti politique na iza de afaka miaraka amin'ny RCR hoe condition ray any anaova rafitra fa tsy hoe ndo hitady seza nandoaka fahefana de andoaka pily ny mpitondra de atao zinanatsika raha mbola zay nieritreritra anao a de aza mitady anay fa lany andro ianao satria zay a tsy maniry zany zavatra zany a fa nivarsy lokanay a hitanay ka noho izany mahitsitsy zay teny zay fa zay ny marina noho izany mandray anao antanandroa izahay hitondra ny expertise anao a hitondra ny expérience anao a hitondra ny fahalalanao rehetrarehetra entina manavitra amy Madagasikara de misy ny olona mametraka fanontaniana hoe ny RCR mitodika ihany amin'ny olona nianatra tsy tompoko tsy marina zany fa misy valeur anakefatra ny RCR valeur voalohany a no tany saiko eo de ny complémentarité mifameno a ny RCR
laza razafiarson tsy mafey domaine rehetrarehetra fa afaka mandray ny rehetrarehetra zay ifamiano aminay de tsy misy fanavahana foko tsy misy fanavahana finoana tsy misy fanavahana saranga tsy misy fanavahana volokoditra fa rehefa citoyen responsable ianao mandray anao ny rcr de valeur faharoa consensualité tsy misy fanapa-kevitra irery ao fa rehefa misy décision de alefa voatena any misehatra tsirairay any fa tsy hoe isy assemblée générale isan'andro akory fa ao anatina commission anankiray ohatra ka isy décision raisin'ny commission de ao izy no mivoatea ka rehefa mahita consensualité zareo hoe midepasy ny majorité satria ao anaty tany démocratique tsika dia mazavaky hoe fa lany le décision ny valeur anay fahatelo na ny sotoavina fahatelo de ny partage de responsabilité na samy tompona andraikitra fa tsy hoe rehefa maompy tia de geste laza na geste ny mampirahitany amin'ny anao manjery hoe zay ny tena nanao an'ity fa misy olona any tsy monsieur télé tsy hitanao maso fa mandray anjara be deaibe am fampandrosoana ny rcr noho izany raha misy fahombiazana de samy tompona andraikitra ary raha misy tsy fahombiazana de samy tompona andraikitra koa ato anatin'ny rcr fa tsy hoe ilaza mihitsy no tsy mainininna ka raha tsy mainininna de anareo ambadika rehetrarehetra koa tsy mainininna daholo satria anareo no mampiteny ana eto hoe zao président tenenina fa zao ny domainako za nianatra momba ny doanina de zao zao no resahana momba ny doanina ny zany samy tsy mainininna daholo tsika rehefa tenenin'olona laza hoe tsy mainininna raha mitenin'olona hoe mahay be le laza de samy mahay be daholo re zany ny rcr rehetrarehetra satria na ny fampitana zao sary zao de mila fahaizana raha tsara zao de ny rcr rehetrarehetra no ilazana fa mahay daholo ary ny valeur farany de ny neutralité religieuse et ethnique tsy asinay cérémonie religieuse mihitsiny ny événement rehetra ataon'ny rcr satria anahirana anay ny eritrrehetra ny andriamanitra izy anao antsona eto nefa zay rassembleur ka ho asina culte karazany be deaibe ve zany alefa aloha ny an'ny bouddhiste de alefa ny an'ny kristianina de alefa ny an'ny slamo de firy zany any culte ho atao raha ohatra ka ho considérena daholo mbola tsy tany saina ny karazam-piangonana de tsy possible zany fa samy mivavaka any antranony any hoan'zay mino hoan'zay tsy mino moa koa citoyen responsable izy rehefa tonga eo tsika de ny rcr no resahantsika tsy manavaka foko koa izay fa izay tsy d'accord na tsy manaiky novinonavina ny amin'ny fampidinany samy malagasy fa raha mieritreritra anao ny anilika merina na ny anilika côtier na ny anilika sianaka dia tsy mety amin'ny rcr zany fa rehefa malagasy ianao manakara-panondro mitovy amin'ny anao hoe malagasy teratany malagasy de ampy anay zay ary na eto atoerana ianao na ny velany de ampy anay ihany koa zay zavatra zay fa tsy mitaky zay zavatra koatran'zay tsy mila diplôma mitra rcr tsy mila fananam-bola mitra rcr fa azo antoka fa raha olona manana fofonaina ianao de misy ilana ianao de ny andraikitra ao zany any amin'ny base satria zay mifantaina manaraka hoe inona zany no andraikitray any fotony étape numéro 1 zany andefaso sms ary ny olona rehetra nananao contact hoe mitaky fanovandravitra i madagasikara de intéressé le olona de regroupena de formena rehefa mandeha formation satria efa misy formation de formateur amin'ny rcr de am'izay fotoan'zay misy formateur ny tonga manazava le fanovandravitra iconscientisena le fiarahamonina de miaraka mirosotsika makany am'lay fanovandravitra hoe tsika ve tsy manam-bola mahatonga atsika tsy ampy any visibilité tsika tsara mariana aloha fa raha tsy ahafahana manao hevitra tsara de tsy ahafahana manazava le resaka fanovandravitra fa raha resaka interview de ny gazety rehetra de manana ny ligne éditorialany ka raha manao interview 5 minutes de zay mifanandrify amin'ny ligne éditorialany no voiziny no izany metimety kokoa amin'ny rcr ny émission mihoatra ny 30 minutes de ny koan'zay nefa somary lafo akoatran'zay misy gazety tena tsy mandray ny rcr no ny antony hoe mafonja ny hevitra hoentin'ny rcr ka adversaire politique izay tsy manana adversaire politique de zay tsy manana adversaire na journaliste izy na izy fa manaja ny asany izy de ajainay zany zavatra zany anazy le hainao manjery de zay ny nananganany azy de tsy hitako zay anakianana zany fa marina ny anazy raha zay ny comportement sy ny heveriny fa mety fa ho atsika atao anatin'ny rcr rehefa miakatra plateau de mandeha misy miteny andao anao cotisation ao anatin'ny statut règlement intérieur ny rcr ny cotisation zany hoe
mandray anjara ny citoyen responsable amin'ny fandoavana cotisation ahafahana manatanteraka fitahirizam-paritra ahafahana manatanteraka émission dia izay no tanterahan'ny RCR hoe apartirany cotisation metsika paozy roa minitra indray dia miverina indray tsika aorinan'izay. ia hiditra mitapany farany isika maly an'reto fantanina vitsivitsy reto zay nona fa raha misy tsy fahafahampoatsika ny am'izay rehetra voavaly dia afaka manao fotoana manaraka indray sika amalina ny fanontaniana satria amin'ny ankapobeny le fanontaniana dia miverina foana amin'ny hoe ahoana ny fomba angalany RCR fahefana raha tsy ao ianao citoyen responsable dia tsy ho tafakatra mihitsy ny RCR na nanao inona nanao inona izahay mba maniry hoe gasy amin'izay no saribakolo ny gasy mba manana saribakolo ny malagasy dia amin'izay fotoan'izay izy apetraky ny vahoaka malagasy hitantana ny firenena malagasy. Ahoana ny politika ny RCR miresaka asan'ny tanora efa novaliana teo ihany izy io satria majorité ny gasy petraka ambanivohitra tantsaha dia ny secteur primaire no ahafahana midélogena manala ny ponina andrenivohitra hiverina any ambanivohitra aloha rehefa mametraka système administratif fiable isika ka ametrahantsika critère hoe milatsaka be ny tanàna dia tsy maintsy manana fahalalana dia ny manana diplôma rehetra milatsaka manao be ny tanàna sy manao président fokotany mba olona nianatra no mitondra ny fokotany rehetrarehetra any dia mikisaka makany ny intérêt rehetrarehetra dia mivoatra ny any amin'ny faritra any dia misy création d'emploi any amin'ny base satria any ny tany any ny malalaka any ny ahafahana manao activité fa tsy etehatra asa birao satria mpiasa fanjakana ny 200 000 fotsiny rabetsaka roa itsy zany hoe ny politika famoronana asa dia any amin'ny secteur privé
no angana indrindra secteur privé araka ndresantsika teo a de mitodika makany amin'ny secteur agricole ary ny secteur agricole de mitodika makany amin'ny ambany vohitra rehetrarehetrany a de posien'ny fanjakana ny activité agricole zany hoe finansien'ny fanjakana ny activité agricole ho an'ny olona professionnel tsika zany tsy hijerytsony an'le hoe manatany ray ara le olona efa natao teto a ny fanofanana nreo le olona manatany ray ara roa ara fa mandrakandroany a tsy pratiquen'ny gasy a ny resaka itinéraire technique amin'ny fambolena anankiray fa tsy maintsy akaritsika ny niveau'ny ressources humaines agricole am'izay fotoana zay tsika va mety afaka manantena vokatra noho izany a formena le olona fa tsy mety koa raha hoe formation a olona manatany folo metatra carré no formenao a de tsy hita ho ampiarina eo am'le tany akory a ilay fahalalana azony fa hitodika amina professionnel ary miomana malagasy zay mieritreritra no anao entreprise agricole fa hitodika makany ny fanjakana ary atsona ny manampahaizana rehetra manerana zao tontolo zao hoe tongava ianareo rehefa tonga ny RCR fa tena mila anareo Madagasikara fantatray a fa misy olona miasa be deabe a any ivelany any amin'ny entreprise tena hoe goavana ilainy zao tontolo zao fahaizana malagasy fa ny ala teto izy ireo noho ny amin'ny corruption ny akamarony de zay mamaly fantaina manaraka hoe ahoana ny ataon'ny RCR ao amin'ny resaka corruption ny corruption a de zavatra nylovaitsika ihany izy io tao anatin'ny fombatsika ihany izy io a satria misy corrélation amin'ny fihavanana ny corruption azavai kely izy fa mety sarotsarotra misy ifandraisana amin'ny resaka fihavanana ny corruption eto Madagasikara ny zavatra fady indrindra ho an'ny gasy a de ny miditra ponja ary ny zavatra ratsy indrindra de miditra ponja sy ny maty reo ihany a ny zavatra mamparary foan'ny gasy na misy havana maty na misy havana miditra ponja ka raha miady ny paralahy miady tany ka raha tena voapirofo fa nangalatra le rahalahinao ka gadrain'ny fanjakana de nohony amin'ny fihavanana de lasa indray anao rahalahiny mandeha manala anazy any amponja satria hoe rahalahiko vedy ho gadraiko zay fomba fijery zay a nanimba atsika satria tsy le marina ny référence atsika fa le fihavanana ka ny fihavanana tsy voatery ho tsara tsy mbola nisany tena zany angambana ka ny fihavanana de ho positif foana tsia fa ny fihavanana de ohatra zavatra rehetrarehetra misy positif de misy négatif ka rehefa hita tonga motsika am'le négatif le fihavanana tahaka ny hoe raha avy any toliary a ny ministra de vo miditra remy réception anao de toliary any daholony ao nohony amin'ny fihavanana na tsy mahay azy raha avy any avy eto Antananarivo ny ministra de vo miditra remy réception anao de Tananarivo any daholony ao na tsy mahay azy avy any Tamatavy any ministra de Tamatavy any daholo any ao amin'ny ministera tonga de mbarakaly mandraparivany andro na tsy mahay azy vokatry le fihavanana no mahatonga an'izany zavatra zany anisan'ny contribuer ao anatin'ny corruption zany a ny fihavanana zay loloavitsika io fa raha itsika manavaka le fihavanana positif hoe rehefa manao tsy mariny ianao na zanako azy de gadraiko de tsy mikonta ny fihavanana am'izay lafin'izay satria ny fihavanana tsy entina anymbana fiarahamonina efa tsy fihavanana tsony ny anaran'izay a fa firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy ka ny corruption amin'ny akapobeny a de avy am'izay source zay aloha akoatran'izay a ny faiblesse ny système administratif atsika ohatra raisina matetika eto a ny hoe raha anao passeport ianao de tsy maintsy miakatra Antananarivo ahoana moa ny anaketsika an'izany enimpolo taona aorina ny fahaleovatena raha ka permis anao zao a zay mipetraka zany any Ambatondrazaka ohatra de aka permis anao a any Tamatavy satria permis a zany a no raisinao de raha avy any Anosy Be an'ala ianao zany ka mba mieritreritra ny tora tomobile de any Tamatavy ianao no manao examen na permis efa tsy nanana fanjakana tsony ary le fitaovana anaovana examen fa ianao nefa mitady tomobile indray anaovana examen ngamba ny afarany tahaka ny any amin'ny fanadinana baka io tamin'ny andronay mbola misy corde no safidiko
le migrimpe corde rehefa manao gym baka le sport individuel io efa lo le tady tam'izay nanao farany am'izao fotoana zao tsy manana tady tsony ny lycée anaovana corde raha misafidy corde ianao amin'ny sport individuel efa tsy manana piscine tsony ny fanjakana anaovana natation raha ohatra ka misafidy natation ianao any amin'ny baka amy sport individuel indrindrandrindra moa fa raha nao saut à la hauteur ianao na saut à longueur angamba fiantsona anazy zay tsy manana fasika avy ny fanjakana anaovana saut hoe io a ny toerana anaovana saut andrefesana hoe 4 metatra de maty ny athlétisme maty daholo ny rehetrarehetra izay ny administration tsika efa tamin'ny 3e république hatramin'ny makaty ny convocation no tsy alaina tsy aterina rehetrany tsony fa alaina any amy Cisco na BPC na CPE na baka vokatr' zany maty ny administration tsika ny poste moa raha ijery adresse tsika de tsisy mampiasa adresse postale intsony eto Madagasikara fa hosahirana amy poste raha hitadiny tranonao satria ny adresse tsy nanaraka chronologie na de farafaratsiny raha hoe alphanumérique zany hoe misy alphabet eo de mandeha ny numérique zay no atao hoe alphanumérique hoe A1 A2 A3 tapitra ny A1000 ohatra de miverina B1 B2 tsy manaraka an'izany tsony ny adresse tsika ka hosahirana pompier raha iantso anao hoe mainy tranonay de miantso pompier anao de ozy izy hoe aiza misy ny tranonareo eo am'izay problème satria anao tsy manana adresse vokany alefalefa fotsiny any eo misy taxi foana de mivily tapitra maty ny afo iny pompier maneno avy any pin tapitra le afo ohatr'izay ny adresse eto Madagasikara zany système administratif atsika zavatra base zany fa tsy raha itsika anankiray manaraka ny fanjakana malagasy de tsy mandefa taratasy amin'ny alala ny poste malagasy fa tsy fiable ny poste malagasy ary manary taratasy ny poste malagasy au lieu de raha tokony obedesina ny poste malagasy ka hosazina ary hoterena anatsara ny servisiny ina natao fanjakana malagasy maka privé izy zanakanabaviny mena anazy ny marché ao mena marché ianao manao ny taratasy hitandremy sao de vera de mantovy vola be mihitsy ny fanjakana malagasy amin'ny fandoavana courrier any amy secteur privé no mitatitra anazy de secteur privé zany no mitatitra ny taratasy administratif rehetra na makany amy province ianao akoatran'izay ohatra vitsivitsy reto ny mpiasam-panjakana rehefa anao mission misy ordre de route mivoaka any ministère de tsy mandeha midina terrain tsony ny mpiasam-panjakana fa alefa any amy délégué administratif fotsiny ny ordre de route de soniavy ny délégué administratif any amy faritra hoe nandalo teto rakoto nanao mission de contrôle sy nrehetrarehetra de mitomboka ny indemnité sy ny karama aorinan'izay ampitondraina taxi brosy io ordre de route io alefa valopy de aparitaka amy taxi brosy de tsisy mpiasam-panjakana manao mission tsony vitsy kely sisa ny hoe manao mission anysika azagaga raha mahita le lohana ministère mihitsy am'izay no milatsaka terrain au lieu de le mpiasam-panjakana madinika nda eo anyelanelany ny tokony midina terrain manampy le any amy base rehetrarehetra any takina noho izany décentralisation effective anamaevanana ny administration evitena na ialana amin'ny corruption ka raha misy olona milahatra arivo isa eo misy olona arivo milahatra ahoana moa ny tsy ampisy corruption am'izany raha misy mamaiky ana ka misy olona 770 eo alohako efa milahatra efa mandovo vola ianao any amy jirama fa mbola milahatra mandovo vola ianao any amy sehatra rehetrarehetra fa milahatra ianao zany hoe ianao mamelona anazy indray no ampiandrasiny de administration ahoana moa no mety am'izany fa mila décentralisation le izy décentralisena le service administratif dia samy mahazo service tsika na service ny domaine resaka fananatany satria zay ny fanontaniana manaraka ahoana indray any resaka fananatany de mitoy any amin'ny hoe ahoana ny metrahantsika breu fotsiny fananatany anamorana ny régularisation na dossier fananatany fa milona ela loatra lava be ny procédure
ka ny investisseur rehetrarehetra akoatra ny tompotany mazava ho azy de sahirana mikarakara taratasy akoatra ny culture atsika zay hoe tsy mahazo mandova mbola velona zany hoe ndrasana maty dada sineny voatsona mipiraitapoa tsisy vavolombelona zany amle fizarana aila izy taratasy mbola tsy vitany dada sineny koa tamin'ny androny tsy mbola tafafindra taminazy koa le izy fa mbola tamy dadabe koa ny anaran'le tany le piraitapoa nefa efa nisy maty koa tateorina de efa niteraka de miandry ny zanak'le piraitapo lehibe ndre aloha vo azo régularisena ny taratasy lehibe le zanak'le piraitapo anakiray avy eo a efa maty reny piraitapo anakiray de miseselone zany hoe mitambatra ireo rehetrarehetra hoe misacumule zany zafady mitambatra ireo dossier rehetrarehetra zao a efapolo taona teorina 10 taona teorina tsisy olona manana tany ara-dalàna fa miandro famindrapon'andriamanitra fotsiny hoe mba tsy voaroka eto am'ty tany ity antsika rehefa mahita projet mpanjakana dia firifiry ny olona voaroka amin'ny toerana misy azy a na de efa mba mipetraka teo azy izy 80 taona de tsy mirarahany iny mihitsy ny fanjakana zany a zany hoe le fanjakana ihany a no manaiky le administration faible de tsy micomprendre le citoyen fa raha mipetraka le chose publique na lay république mazava loatra zany a fa ny vahoaka ny tany ka raha comparenao ny loi le position voatitre sy ny hoe mipetraka teo le olona 80 taona de mazava be fa ny fiarahamonina de anymerariny le olona mipetraka teo 80 taona raha atsonao ny fiarahamonina de légitime no miatra am'izay fotoan'zay fanjakana nefa sy tia lalan'io a de miteraka n'io fandroana tany rehetrarehetra io satria ny patron a ny teny hoe esory re olona refa asiko station d'essence ohatra eo amin'ny toerana io a ohatra zay de manaiky mifanjakana ino tianao tsy maninona ary raha va tsy manaiky an'io raha teo le mpitondra na le gouverneur na le maire na le préfet sy nrehetrarehetrany a de hoavoakany any amin'ny anamanjero hoe zangy nanoanan'iny na o alain'ny baraka le olona rehefa aveo a de miodikodina eo foana le resaka ka tsy ho tafavoakatsika amy corruption a satria misy corruption ny fananatany a misy corruption daholo any amin'ny fikarakarana dossier rehetra tsy tafavoaka ny corruption tsika raha tsy miova ny système administratif a miova ny adresy ohatra raisina matetika foana hoe morondava raha anao permis a de makany toliary zany hoe miditra tsirabe izy miditra province ny tanà de miditra ambositra ambomasoa fianaratsoa iosy mandalo province fianaratsoa zay vao miditra sakara zay vao tonga ny toliary izy a raha ohatra izy kaka permis any toliary io nefa amy province zany hoe raha nomutation na voiture izy de any toliary izy mandeha raha te tazina numéro u ohatra zay koa tsara tanàna raha ny découpage territorial napetraka de anaty province mahajanga zay a découpage napetraka ny frantsay tam'ny taona 1903 de raha avy any tsara tanàna anao any mahajanga de miditra any Andriamena any Mbatondrazaka miditra mora rankoroma Mbatondrazaka zay anao va miakatra Moramanga province Tamatavy reo anankiroa reo zay anao va miakatra Tana province Tana zay anao va mivoaka Anakazobe mbola province Tana zay vao miditra Maiva tanàna zay vao province Mahajanga noho izany a mandalo efitranon'olona anankiroa ianao vao tonga any amy tranonao raha laina sary an-tsaina li zavatra mitranga maty zany découpage territorial io a fa mila vozina io a satria na ny fikarakarana taratasy a tsy misy mandeha am'zay aloha ny fahafatesan'le système administratif a no mahatonga ny corruption a eto Madagasikara ary ny olona nofanao am'zany rehetrarehetra zany a de tsy ampiasain'ny mpitondra fanjakana fa rehefa tonga ao anatin'ny fitondrana izy a de mitondra staff politique ny anarany cabinet ny itondrany anazy ka raha mitondra olona roapolo izy sortant omaly io teny Agatso na teny Andrainjato a de tonga eo le olona roapolo de asaina maka zoro-trano a ny fonctionnaire expérimenté de atsony zareo ny fonctionnaire hoe za zao mifloty fa mandraika rano zany hoe PN fanjakana ihany karama le fonctionnaire fa tsy meny asa fa le olona niaraka taminazy avy any no meny asa doublé zany a ny karama avoaka ny fanjakana de zay ny mahatonga ny finance publique atsika ny 40% du budget makany amin'ny administration daholo rehefa makany amin'ny administration nefa ianao a tsy misy taratasy any amy polisy tsy misy taratasy any amy fitsarana tsy misy taratasy any amy zandary fa ianao no miantoka taratasy ianao no miantoka andretrarehetra vokatry zany nakay zary le vola 40% nakany amin'ny administration io le zarazaraina amy staff politique
de ny asan'le staff politika am'izay fotoan'zay a istabiliser pouvoir satria fantany fa faible izy a satria izy a tsy napetraky le vahoaka fa napetraky ny patrony ka raha sanatria mivadika amin'ny andro anakiray ny patrony de le staff politika nieritrirety ny aro anazy de manao mission staff politika hoe ahoana ny arovana amin'ny patron fa tsika rehetra samy mihinana ato am'ty ministera tya de ahoana ny arovana azy de eo izy rehefa misy fanandriana minisitra de mitsangana fikambanana radrazana mitsangana fikambanana piara-piaviana mitsangana ny association araka fahafantaranay de olo marina ndre matolaza raha za fiarsoa ka miendrika azy ny toeran'ny ministra zao tsy mila tenenina tompoka zany de tsy mila olona ohatra zany anohana ny RCR hoe aka caution ny fiarahamonina fa ny fifidianana ny tokony ataon'ny fiarahamonina mbony fois pour toutes a mametraka mpitondra ny fiarahamonina de am'izay fotoan'zay a foanana ny staff politika obligena ny politicien iara-iasa ampiasa-panjakana ko satria tsy manana compétence amin'ny politicien fa tsy mana carrière professionnelle mazava reo fa carrière politika no etretiny velomana de nakamarony tsy manana compétence de rehefa tsy manana compétence izy a de maka olona be deabe izy anodidina anazy conseiller technique ny anarany a chargé de mission ny anarany a de reny olona reny a no manoro anazy eo de lasa pihain'ny fanjakana 2 fois 3 fois raha tokony ampakarana ny karama mampiasa-panjakana ilay karama no menandreo staff politika reo no zany a mila zay fanavoazana miadiny administration zay tsika tsy ary ho voazava eto daoly moa zavatra rehetrarehetra fa zay angamba aloha ny fanontaniana azo ny valiana satria ny fotoana mandeha sao de efa reraka ihany koa tsika miaino efa lavalava iny zay fotoany arahana zay ty nanomboka tamin'ny 4 mahery teo tsika efa adiny roa tsika zany zao niaraka teto a raha ilaina de miverina eto ndray tsika manao programme manokana fotoana manokana ho ataotsika periodika izao fandarana izao a mba ametranareo fanontaniana mba tsy tompotrano tompotrano miono ny voaka malagasy ka apetraka tsara ny hoe avetotsika de manketo satria mbola tsy voavaly zay fanontaniana zay atreto hoe manomboka eto a de aiza ny afaran'le fametrana le rafitra satria mbola etape lava be a no oroesantsika eto ka raha firenena lendika tao anatin'ny enimpolo taona no eritreretanareo avotana ao anatin'ny enimbolana de mirakla no ilazana an'zany de zay RCR tsisy olona miaina ao anatina mirakla fa miasa de mahita zay fa sarotra ny manavotra ny Madagasikara raha mbola manantena ny voaka malagasy fa mahita olona mahay manova zavatra ao anaty fotoana foy ka hosodoka amin'ny fanomezana indray mihinana de mihodikodina eto ihany sika fa responsabilisenay ianao a omena andraikitra ianao zay manaraka amin'ny fandarana i-conscientiser manodidina anao a message ray fotsiny ankatahana aminao a mitaky fanovandravitra isika de ampitao amin'ny rehetrarehetra iny de mametraka fanontaniana ny olona rehefa avy eo inona lay fanovandravitra hivadika conscience collective ilay izy de lasa besoin national le fanovandravitra lasa fitakina iraisana malagasy rehetra de zay tsika vao miditra amina élan national de zay tsika vao miditra anatina convention de zay tsika vao mametraka réconciliation de zay tsika vao mametraka ny constitution zay tsika vao mandeha makany amin'ny fandrosoana satria ny définition ny fandrosoana dia miainga amina point anakiray tsika par rapport au temps zany a miala amin'ny point 0 makao amin'ny point 1 de point 2 point 3 4 atrany me mandroso zany sika fa tsy hoe miala teo amin'ny aintsika de mitsaka ny akavy fotsiny de mitentsika fa mandroso raha ohatra tsika ka mampiditra rano ohatra ho an'ny voaka malagasy raha nisotro rano aradala ataotsika hoe misotro rano madio 1 litre ny voaka malagasy ao anatin'ny ray taona de amin'ny fandrosoana de lasa 10 litre io rano de lasa 20 litre miakatra io fandrosoana io fa tsy hoe satria mandroso tsika satria tsy le rano tsony nijerena fa efa mba mikapa daholo ndray mivoaka malagasy nefa tsy ny indicateur de développement de par rapport amina axe anakiray hoe raha tsy nikapy izy taloha de nikapy izy androany a de kirano izy rapitso a de mandroso makany raha tsy nisotro rano izy taloha de nisotro rano 2 litre izy androany de nisotro 2 litre de mandroso makany zany hoe besoin tsiraray zany de ahitana fivoarana zay le développement
ahitana fivoarana ny besoin tsirairay fa tsy mitovy io amin'ny ankapobeny tsy mitovy le fandrosoana tadiavina fa ataony moyenne général de hita am'izay hoe samy mba nahita fandrosoana kely daholo a ny tsirairay a zay raha mba nihinana iena ny sasaky nyfefany hatram'izay efa mba niakatra atsasiny io iena io ary nahita ray kilao zay tamin'ty taonty a amin'ny manarak'izay mba manantena ro kilao a ho an'ny tehina-keny zay fa ho an'ny végétarien ndray ohatra ka raha mba nihinana izy androany hoe carotte ray kilao de mba niakatra ro kilao de ho an'ny végétarien zay zany hoe samy manana andreo perany fa ataony moyenne générale de hita iny any amin'ny indicateur de développement humain zany a na ny IDH tahaka nanazavana le pauvreté a de hoe misy théorie mamaritra an'izay a ka isorana be deabe anareo a nahatratra amin'ny farany fa ny fotoana moa tsy ho ampy naovinanaovina fa de ho azavaintsika manaraka indray fa rehefa tonga amin'ny processus tsika hoe ndaotsika novarafitra am'izay a mahita élan national tsika resy lahatra voaka malagasy fotoana foy a aorinan'izay a de mandeha na éducation ny vahoaka hoe tsy maintsy misaotry anao rehefa omena zavatra de beazina ny vahoaka aorinan'izay tsika mety fiarahamonina ka na ivoaka amin'ny telo alina azy ianao arak'le ohatra de tsy hamono anao a ny olona eny amin'ny arabe a rehefa mahazo éducation sotra betsaka mankasitraka atsika tsirairay a nahatratra amin'ny farany a anaovana veloma mandram-peo na tompoko lasy tompoko vavy tontolo tsy mananabaro tsy misy ny burikatsy teto antany ny teto gasikara ny tontolony fahagola fihavanana no nanjaka fiaramonimbahoaka nahazo faka fa izay e miantolo fahiny a la ny tramanga fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika le retsiny teto a ny tanàna anaty na ny fahalemana malagasy ny saina sy nainy aina ny maolonde izany no kiasy ny velona teto fahiny a fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika le retsiny teto a ny tanàna anaty na ny fahalemana malagasy ny saina sy nainy aina ny maolonde izany no kiasy ny velona teto fahiny a fanandondona kosingy aby sady tsy mba ny ambamba fa avy tena andava namotika niray tanàna de teraka teo fanjakana baroa ireo zay kelikely ray tsy mba nisy apaka tsy mba nisy atoraka ny lefa nanao taritositry niparitaka lafiny valoa fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto a ireo ty filaminana nisintaka teo nakasisiny a malagasy ny saina sy nainy aina ny maolonde izany no kiasy foko valo ambiny folo a fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto a ireo ty filaminana nisintaka teo nakasisiny a malagasy ny saina sy nainy aina ny maolonde izany no kiasy foko valo ambiny folo a rehefa tonga kosa ireo jolaintsambo rehefa nahatsapa ireo zavakanto teto e avy de babo a ka nanao ankera ny tontolony gasikara fo zanakavoko na ny toekarena na ny fiaramonina na ny toetsainy fereny mahagasy ireo kolotsaina fahiny a fiaramonina korasy malezo